maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Falita fomba amintsika indray anatin'ity fiaraha-mivavaka ity ary dia manonona trany ny famindrampo ny fiadana avy amin'Andriamanitra Resy Jesoa ho amintsika ry havana. Dia hitsangantsika idera hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny Salamo 2:1 hatramin'ny 4 mitsangana aorian'ny vavaka vao hipetraka ianareo. Salamo 2:1 amin'ny anaran'ny Tompo. Tahaka ny dera mianana maniry ny rano anony no aniriny ny fanahiko anao Andriamanitra. Mangetaita an'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona. Raha oviana no tonga ka hoseho anatrehan'Andriamanitra, ny ranomasoko no fihaiko andramanalina. Amin'ny anaovany amandrakariva hoe aizay Andriamanitra ao, zao zavatra zao no tsarovako ka hidiko ato anatiko ny fanahiko. Dia nandrosoko niaraka tamin'ny maro sy nitariako azy ho any an-tranon'Andriamanitra. Nanao feo miompy sy midera dia olona maro izay mitandrina ny andro firavoravoana. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra, isaoranay mandrakariva satria tsy mba lavitra anay fa mamangy ary manakaiky anay. Miditra ao am-ponay mihitsy azy amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Isaoranay ianao no ny fitiavanao tsy miova ao maly anio ary mandrakizay. Isaoranay ianao raha miasa ary mampandresanay ny fakapanahy tsy hidirany eto an-tranonao amin'izao maraina izao. Dia misaotra ry Tompo fa eto koa ianao manatrika anay. Ny fanatrehanay ianao dia mampiariary ny mampanota anay. Miondrika sy manetry tena ary izahay mangatam-pamelana indray ny amin'ny fahadisoana vitanay ary no ny amin'ny Jesoa Kristy zanakao dia aoka ho raisinay ny famelan-keloka ary atsiaro izahay fa miverina indray amin'ny fifaliam-pamonjena. Angatanay ny fanahy masina efa hidina ao ampy-mizara ho an'ny fiangonana mba hitarika anay eto amin'ny famakiana ny soratra masina, amin'ny fahatakarany hevitra ao Andriamanitra ao anatin'izany, mba handraisanay fandresena amakivakiana ny tontolo andronay. Amin'ny anaranao Jesoa no hanonanay ny vavaka. Amen. Mpanjaka 2:20 atomboka amin'ny andininy 1 ary mifarana any amin'ny andininy 9. Mpanjaka 2:20 andininy 1 hatramin'ny 9. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nanirany mpanjaka ka dia vory tany amin'ny loholon'ny Joda sy Jerosalema rehetra. Dia niakatra ao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka ary nanaraka azy ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema mba mampisorona sy mimpaminany ary ny vahoaka rehetra na kely na lehibe. Anovakiny teo anatrehany ny teny rehetra tamin'ny bokin'ny fanekena izay hita tao an-tranon'i Jehovah. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoerana andriny dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah anaraka azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanainy rehetra ankatoy ny tenin'ny fanekena sy izay voasoratra ao amin'izany boky izany. Ary ny vahoaka rehetra koa dia mba nanaiky ny fanekena. Ary ny mpanjaka nandidy ny Ilika, mpisorona be sy ireo mpisorona manarakaraka ary ny mpiandry varavarana amoaka ny fanaka rehetra izay natao an'ny Bala sy Astarta ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra hiala amin'ny tempolon'i Jehovah, ka nodorany tany ivelan'i Jerosalema teny amin'ny saha amoron'ny Kidrona ireny ary nentiny ho an'ny Betela ny vovony. Ary natsahany koa ny mpisorona amin'ny andriamanitra izy izay notendren'ny mpanjakan'ny Joda andoro didika azo manitra eny amin'ny fitoerana avo tany amin'ny tanànan'i Joda
sy tamin'ny manodidina ny Jerosalema sy izay nandory ditika azomanitra koa ho an'ny bala dia ny masoandro ary ho an'ny volana sy ny kintana amin'ny zodiaka ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra. Ary ny Asera navoaka ny ala amin'ny tranon'i Jehova ho any ivelan'i Jerosalema ao amin'ny lohasandrika Kidrona ary nidorany tao io ka notoritorony ho vovoka ary ny vovony nafafy ny teny ambony ny fahasambahoaka. Ary noravany ny tranon'ny olona nanolo tena hijangajanga ho fanompotsiampy izay teo amin'ny tranon'i Jehova dia ireo nanenoma ny vehivavy lay ho an'ny Astarta. Ary napaka ny mpisorona rehetra avy tamin'ny tanànan Jody izy dia nolotony ny fitoerana avo izay nodorony ny mpisorona ny ditika azomanitra hatrany Geba ka hankany Beerseba ary noravany ny fitoerana avo tao akaiky ny vavahady dia ilay teo anoloan'ny vavahadin'i Josoa komandy ny tanàna ilay teo ankavia raha miditra amin'ny vavahady ny tanàna. Amen. Ray masino manamasina na amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hitombo ao anatsika ny riavana ny fahasoavana ary hiasa indray ny fanahy masina hampitombo ny fonotsika amin'ny alalan'izao afatr'Andriamanitra izao. Mpanjaka faharoa toko 720 mitantara ny fijoroan'i Josia nitarika ny vahoaka mba hiala amin'ny fanompotsiampy. Josoa dia voalaza ny soratra masina fa nanomboka nanjaka raha mbola 8 taona monja ary nandimby ireo mpanjaka izay nampiditra ny fanompotsiampy teo amin'ny firenena. Rehefa nanjaka izy dia hita ny boky ny fanekena zany hoe ilay mirakitra ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa hita zany dia izay ny tantara manoloana antsika eto. Nentiny niakatra ho any amin'ny tempoly ny vahoaka ary novakiana ny fanekena. Rehefa novakiana ny fanekena dia nijoro Josoa nanao fanekena tamin'Andriamanitra fahankatoa. Ary mamarana ny 7 dia hoy ny soratra masina hoe mba nanao fanekena koa ny vahoaka. Izao soratra masina izao dia tsy mitantara ny fandresen'ny vahoaka, Josia sy ny vahoaka, fa milaza indrindra ny fandresen'ny Josia manokana. Nahoana moa? Jeremia izay naminany tamin'ny andron'i Josia dia nanamarika fa ny vahoaka nentiny dia nanaraka efa fotsiny fa tsy tamin'ny fony no niverenany tamin'Andriamanitra ka nanaovany ny fanekena. Ary dia izay riavana no ahitantsika ny famarana ny 7 manao hoe koa dia mba nanaiky ny fanekenako ny vahoaka. Noho ny amin'ny mahampanjaka ny Josia dia nanaraka tsy sazoka izy fa tsy niverina tamin'ny fony tamin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jeremia 7 no ahitantsika ny fanamarian'ny mpaminany amin'ny toe-pony reto vahoaka nentin'ny Josia ireto. Ny foto-kevitra izay hitondranantsika dia ny hoe ny fandresen'ny Josia. Ny fandresen'ny Josia izay ho fandresentsika koa dia fandresena niainga tao an-tranon'Andriamanitra eo amin'ny 1 sy ny 2. Ny fandresen'ny Josia mba ho fandresentsika koa dia niorina tamin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 2. Ary ny fandresen'ny Josia ho alaitsika tahaka koa ianarantsika dia fandresena niorina amin'ny fanoloran-tena. Fandresena niainga tao amin'ny tranon'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina eo amin'ny 7:20 sy ny 2. Ary nanirahan'ny mpanjaka ka dia vory tany amin'ny olon'ny Joda sy Jerosalema rehetra dia niakatra ho ao an-tranon'i Jehova ny mpanjaka
Ary nanaraka azy ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema mba mifisorona sy ny mpaminany, ary ny vahoaka rehetra na kely na lehibe, ary novakiany teo anatrehany ny teny rehetra tamin'ny boky ny fanekena. Fandresena miainga ao an-tranon'Andriamanitra. Nangon'ny Josia ny vahoaka rehetra ary novakiana tao an-tranon'Andriamanitra ny tenin'ny Tompo. Raha toa ka hiainga isika, mety hoe hiady amin'ny fiainana, mety hoe hiatrika ny tontolo andro amin'ny asa sy izay mety ho fandaharam-potoana, dia tsara indrindra izay nataon'i Josia ny hoe miainga ao an-tranon'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Miainga tao an-tranon'Andriamanitra ity ady nataon'i Josia ity. Tao Andriamanitra, nanatrika Andriamanitra, nampahery Andriamanitra, ary nampahita ny sitrapony Andriamanitra. Tsy tany ivelany tranon'Andriamanitra, fa tao amin'ny tempoly. Ry havana malala, raha te handresy isika dia avereno ny asa ny fiangonana, avereno amin'ny toerany ny fanompo-pivavahana. Maro ireo toerana izay hofaina atao hoe anatanterahana fanompo-pivavahana, fa tadidio amin'ny fiainantsika fiangonana, rehefa vita ny trano fiangonana dia tokanana, izany hoe amasinina ao an'Andriamanitra izy ireny, fa tsy hoe rehefa andro takizao dia hidiran'ny lanonana takizao, rehefa andro takizao dia hidiran'ny mpivavaka. Samy manofo ireo. Fanokanana ny tempolin'ny Solomona dia hitantsika mazava tsara ny amin'izany. Misy fanaka masina entina dia amasinina ary entina miditra hialohavan'ny mpitondra fivavahana, atao hoe fanokanana fiangonana, ny fanaovam-batisa, ny fanasan'ny tompo, reny rehetrareny, ny baiboly, ny azo fijaliana. Raha efa nanatrika fanokanana fiangonana isika dia tena misy lanjany, izany atao hoe trano fivavahana, trano fiangonana izany. Ho an'i Josia dia niainga tao ny fiomanany amin'ny ady, niainga tao an-tranon'Andriamanitra ny fandresen'i Josia. Fa eo amin'ny andininy faharoa tapany farany, efa novakiana tao ihany, dia hoy ny soratra masina, novakiana ny boky ny fanekena izay hita tao an-tranon'i Jehova. Ny fandresena marina koa dia miainga amin'ny tenin'Andriamanitra, miainga amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay manambara hoe izaho sy Andriamanitra, ianao sy Andriamanitra, isika sy Andriamanitra, dia mifandray, mifampiaina. Isika raha atao hoe miteny Andriamanitra dia miaina an'Andriamanitra isika izany. Novakiana ny tenin'Andriamanitra, tsy fihetsem-po fotsiny, fa tenin'Andriamanitra nitondra fanovana teo amin'ny Josia, ny tenin'Andriamanitra izay novakiana. Izay novakiana teto dia ny boky ny lalàna, Genesis, Exodosy, Levitikosy, Nomery, Deutéronomie, lava be izany ny havana. Asa firy amintsika ny efa nahavita namaky an'izany. Tsy fihetsem-po, fa tena nitondra ho an'ny fiavaozana, ny fahavononana, ny fivoarana. Tsy mahatra ny fiainam-pinoana raha toa ka hoe tsy miorina amin'ny baiboly, tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra marina, tsy miorina amin'ny filazantsara, tsy adikevitra dia Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Tsy ampiriavana ny hoe miditra am-piangonana fotsiny hanomboka ny tontolo androko, fa miaina an'Andriamanitra koa, mifandray amin'Andriamanitra. Fanontaniana dia hoe tena efa niaina an'Andriamanitra ve ianao? Tena nanomboka fiainana miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Noraisinao ve ny tenin'Andriamanitra? Norenesinao. Rehefa henonao ny tenin'Andriamanitra, noraisinao ho fiainanao ve izany?
tsy ampiny hoe mandeha mpiangonana fa ilaina indrindra ny mandray sy ny mandray ny tenin'Andriamanitra ho fanohizana ny fandresena. Fa tsy nijanona teo Josia ry havana. Eo amin'ny 9:7 dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah anaraka azy sy tandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra. Fandresen'i Josia dia tsy avy amin'ny hoe fidira ny tao an-tranon'Andriamanitra, fandraisany tenin'Andriamanitra fotsiny, fa nitohy tamin'ny fanoloran-tena. Izy manao fanekena amin'Andriamanitra. Josia manao fanekena amin'Andriamanitra. Mety hoe mahazatra antsika ny miditra am-piangonana ary mahazatra antsika koa ny miaino tenin'Andriamanitra. Fa ny fanontaniana dia hoe efa nanolo-tena ve ianao? Nasianao setriny ve ny tenin'Andriamanitra izay nitoriana? Raha niditra am-piangonana ianao, eninao ny tenin'Andriamanitra, voarainao ny toriteny, inona ny vokatry ny toriteny teo amin'ny fiainanao? Tonga tamin'ny fanoloran-tena hiady ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ve ianao? Hiady amin'ny fandimpo-tsampy eo amin'ny fiarahamonina ve ianao? Hiady amin'ny fandavana an'Andriamanitra eo amin'ny tontolo misy anao ve ianao? Izany ry havana ny fandresen'i Josia azo antoka tsara raha miainga ao amin'ny tranon'Andriamanitra, miorina amin'ny soratra masina ary anehoana fanoloran-tena sy fahavononana hiady. Mandihana toa an'i Josia, ny fandreseny dia ho fandresenao koa. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra fa ohatra anankiray azonay alaina tahaka tsara ny fijoroan'i Josia, nandrava ny sampy, nandrodana ny fiainam-panahy tsy araka anao Andriamanitra. Nambaranao taminay teo fa fanombohan'ny fandresena ny fidirana ao an-tranon'Andriamanitra. Mbola mafisy ny fanomezanao ny teninao ho fiainana izany, ary indrindra takinao mba hanananay fandresena ny fanoloran-tena marina. Tsy ivelambelany tahaka ny an'ny vahoaka nentin'i Josia, fa tena latsaka anaty toy ny an'ny Josia eo ampitariana ny vahoakanao. Tompo, manontany teny izahay ny hoe aiza tokoa moa no ataonay miandoha ny fiainam-pandresenay, aorinay amin'ny teny hitanay any amin'ny boky hafa, na renay ampaherezan'ny olonanay ve ny fandresena, sa tena aorinay amin'ny teninao izay manana ny olazaina aminay amin'ny trangan-javatra rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra. Manontany tena koa izahay ny hoe efa nanolo tena ho anao ve izahay tamin'ny fijoroanay nanao fanekena, tamin'ny fonay ve ny niverenanay taminao? Ampio amin'ny alalan'ny fanahy masina ary izahay mba ho marina araka ny teninao ny fandresenay, ka raha hiatrika ny tontolo andronay izahay dia matoky fa ianao ilay efa tafahoana taminay tamin'izao fotoana izao no miteny aminay amin'ny fotoana rehetra ary mitarika anay mba hijoro ho vavolombelonao ho fanambarana fefa vita fanekena taminao izahay. Ampio izay amin'ny asa mandraranay andavanandro, na asa fivelomana izany, na fianarana, na koa fikarakarana samihafa. Averinay aminao mandrakariva izany tonom-bavaka izany, satria tsy mahefa na inona na inona izahay ry Tompo raha misaraka aminao. Mety ho resy tosika ny fiainana ihany. Petraka eo am-pelatananao ny manodidina anay, ny ankonanay, vady, zanaka ray-tapo, akaiky izy ireny na lavitra anay. Aoka Tompo, ho voajerinao amin'ny antsipiriany ny fiainany. Tononay aminao ny mpiaramonina aminay mety tratry ny fanaintenanao amin'ny nofo na izanaiza misy azy ireny. Jesosy Tompo,
ataovy mahay mitodika aminao ka voninandre ny teninao an'olo-tena ho anao izy ireny, omeo fahasitranana koa. Vavaka ho an'ny manamanjomba ampiononao, mametraka ireo manana olana rehetra eo ambany fampahirezanao, ary manona ireo tody sy fifaliana sy fahasoavana, mba tsy hanadino anao izy ireny fa omeonao ny fanahy masina, ampatsiaro ny alehibe ny fitiavanao. Io ny firenenay tsy misy miafina aminao ny zavatra rehetra, ny ao am-pony ny mpitondra, ny ao am-pony ny vahoaka malagasy. Aza isaina tompoany fanaovanay tsinotsinona anao, ny foronanay amin'ny fanompo-tsampy, jereo ireo voafatotra ny amin'izany. Fa ao ity nosina ity, amin'ny fahazarana mandahanao, ataovy tonga amin'ny fanekenanao amin'ny fo manontolo, amin'ny hery manontolo, amin'ny fitiavananao, amin'ny fanasin'ny saina izao firenena izao. Mbola tononay aminao ny fiangonanao manerana ny tany, ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina, ho fiangonana ampiorina ny finoana marina, ho fiangonana manao zava-dehibe ny soratra masina, ho fiangonana mahataona olona maro, anao fanekena eo anatrianao. Dia akambanay ny vavakay amin'ny ampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay io ny anina sahazamanay, ary mamela ny herokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrano-tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina, ho aminareo rehetra sy ny ankonanareo ary ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.